Nanomboka ny volana Desambra 2024 no tsy nandray karama ny mpiasa eo anivon'ny commune Ambonivohitry Faratofay. Manoloana izany indrindra dia nitokona tsy niasa ireo mpiasa ao amin'ity commune ity hitaky amin'izy ireo indrindra ny karama efa-bolana izay mbola tsy volo. Mitokona tsy miasa ny mpiasan'ny commune Ambanivohitra Fort-Dauphin ny fitakinan-karaman'izy ireo izay tsy voaloha efa-bolana zao no anton'izany fitokonan'izany araka ny tatitra avy amin'ireo solo-tenam-piasa. Efa mahatratra 200 tapitrisa ariary tokoa ny totalin'ny karama tsy voaloha. Nanomboka tamin'ny volana Desambra taona 2024 no tsy nandray karama ireto mpiasan'ny commune ao an-toerana ka izao ny karakara fitokonana teo anolohan'ny lapantanana izao mba hanehoana tsy fahavaliany. Natonga ny grevy io efa nisy fivoriana nataonay niaraka tamin'ny ray aman-dreny tanàna, ny sénateur, ny silombavam-bahoaka, ny conseiller municipal, chef fokontany, ny toteny tanàna. Rehefa natao io dia nisy dindinikevitra niaraka nanapa-kevitra amin'ny vahaolana hamahana ny probleman'ny commune. Ina ny vahaolana? Vahaolana voalohany dia misy ny vahaolana Vonjimaika, dia ina misy koa ny vahaolana Maharitra. Ny vahaolana Vonjimaika dia ny fijereny ireo ray aman-dreny tanàna, les sénateurs sy ny député hamahana ny probleman'ny commune amin'ny fandoavana ny karama pour 3 mois amin'ny taratasy izay nalefany ministre ny finance any ministre ny décentralisation mpiahin'ny commune amin'ny famahana an'ilay vola 102 millions d'ariary handovana ny karama ny mpiasan'ny commune telo volana. Tapitra le 2010 andro tsy misy ny vahaolana. Rehefa tsy misy ny vahaolana dia tsy maintsy nandroso amin'ity grevy ity ny mpiasan'ny commune. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny commune Fort-Dauphin dia nandray tamberim-bidiny fitrandrahana fasimainty ho fanampin'ny vola miditra ao amin'ny commune. Izany vola izany anefa dia tsy azo ampiasaina araka izay ilain'ny commune azy fa voafehiny arrêté interministériel mitondra ny laharana 7/20/709 tsipika 4/2024 tamin'ny 1 febroary tsy taona 4/2024 izay milaza fa ny fitopolo isan-jaton'ny vola berim-bidin'ny fitrandrahana reny ankibon'ny tany dia atokana ho amin'ny foto-drafitrasa. Izany hoe 30 isan-jaton'ny vola ihany no afaka alefa amin'ny fampandehanan-draharaha. Raha miampy ny fidiram-bola manokany commune sy ny fanampin'ny fanjakana nefa dia tsy ampy amin'ny fampandehanan-draharaha izy io. Izany hoe misy fitongilanana rabola ao amin'ny commune Fort-Dauphin. Ny vahaolana maritra takindreto mpiasa amin'ny tokony reto dia ny fanafoanana tanteraka ity arrêté interministériel ity. Aleo izy ireo ny commune aleo tena amin'ny fitantanana ny volany.